ho ampitomboan'Andriamanitra ho aminareo rehetra indray aniany fahasoavany sy ny fiadanany ao amin'ny Jesosy Kristy zanany sady mpamonjy antsika. Amen. Vavaka isika. Reto izay manome voninahitra anao indray Andriamanitra, fa ianao no rainay, ianao no pary anay, ianao no fialofanay, ianao ihany no Andriamanitray, ary tsy misy mahavonjy anay afa-tsy ianao ao amin'ny Jesosy Kristy. Fantatrao fa mbola miady mafy Satana, mitady ny fomba rehetra anababoana sy amitahana anay. Koa avia mampianara, aorian'ny mafy ao amin'ny Jesosy ny finoanay. Misaotra Tompo. Amen. Lohahevitra vaovao banjintsika mandritry ty herinandro ity. Tandremo ny sampy. Tandremo ny sampy. Inona moa ny sampy? Raha dika tsotra dia izay rehetra avelantsika mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra, na foto-kevitra io, na olona io, na zavatra io, na koa izay rehetra mahavita manakana antsika tsy hanatona an'Andriamanitra. Voalohany, tandremo ny sampy satria Satana ny ao ambadiky ny sampy. Satana ny ao ambadiky ny sampy. Satana mpamitaka hatramin'ny voalohany zany. Efa hatramin'ny voalohany, hatrany amin'ny sa Edeny no mpandaingy. Ary mamaky ny filazantsara araka amin'ny Jaona anao dia voalaza fa rainy lainga mihitsy izany Satana izany. Ny Apokalipsy 2:20 dia milaza fa miezaka anao zay amitahana izao tontolo izao ity Satana ity. Izy manam-pahefana raha teo. Voalaza ny Jaona aza fa andrinany izao tontolo izao dia tiany izao tontolo izao tokoa. Ary miantso miaramila maro mba hitaona ny olona hanaradia. Dia ireny mpimasy, ireny mpanao ody ratsy, ireny dadarabe sy ny sisa rehetra izay atsotsika azy ireny. Ary reny rehetra ireny ny ombonany dia izao: ny fifandraisany amin'ny maty na ny fanahin'ny maty araka ny filazany azy no hanovozany hery. Fa rehefa tena mandinika ny soratra masina isika dia tsy misy zany fanahin'ny maty mbola mivezivezy aty an-tany zany intsony. Tsy misy zany hoe maty mbola manam-pahefana amin'ny fiainany velona zany intsony. Mpitoroteny 7 amin'ny 5 sy 9 amin'ny anaran'ny Tompo. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy, isika dia malala fa ho faty. Fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona. Raha velona zany isika dia mbola mahafantatra, mbola mahana fahefana aty an-tany. Fa rehefa maty isika dia tsy mahalala na inona na inona intsony io mitenin'Andriamanitra. Tsy manana valim-pity intsony. Na ny fitiavana, na ny fankalala, na ny fialonana dia samy efa levona. Tsy manana fitiavana, tsy manana fialonana, tsy manana fahefana aminao intsony no maty. Dia manoa ny tenin'Andriamanitra, tsy manana anjara intsony amin'izay atao aty ambany no masoandro izy. Ka le filazana hoe mifandray amin'ny maty, miresaka amin'ny fanahin'ny maty, dia fitaka ataon'ny Satana. Fa Satana no ambadika ao. Fa ny maty na ny fanahin'ny maty dia tsy manam-pahefana aty ambany masoandro intsony. Mety hiteny angamba ianao hoe tena dadabe mihitsy le niseho, le akanjony, le feoany. Dia ny voalaza ny Korintianina 2:20 tsy mahagaga zany. Fa na ny maka ny endrika ny anjely no mazava aza dia hain'ny Satana. Atandremo fa Satana ny ao ambadiky ny sampy. Inona ny fampitandremana faharoa? Fampitandremana faharoa dia izao: tandremo fa miseho amin'ny endrika maro samihafa ny sampy. Mba tsy lazana hoe miseho amin'ny endrika maro samihafa Satana. Efa nitany saiko tery ambony, ny mpimasy sy ny dadarabe efa fantatsika izany. Efa olona nanao fanekena faty-drano devolo zany. Na izy manokana na nolovaina avy amin'ny ray aman-dreniny dia nampitaina taminy. Ary mbola veriko ihany fa lazaina fa le fifandraisana amin'ny maty sy ny fanahin'ny maty, izay no ananany fahefana. Raha misy izay ataoko hoe
teboka iombonan'izy ireo dia izao mampanantena fa malala izay anjaranao ety an-tany, mampanantena fa mampafantatra ny ho avinao. Toy iaho hoe tandremo fa miseho amin'ny endrika maro samihafa, mba tsy lazako hoe miseho amin'ny endrika moderna koa izy ankehitriny. Misy zany chiromancie zany, inona moa zany? Milaza an'izay ho anjaranao sy izay ho avinao, mamaky ny tsipika ao anatin'ny felan-tananao toa amin'ny endrika moderna. Raha varintsika dia hoe ara siantifika ane zany e, tsia olona efa nanao pacte amin'ny devolony ny olona mitondranao amin'izany. Ny cartomancie, karatra indray no ampiasainy, karatra indray no pasohany dia sitominy eo dia avy amin'izany ny olazany fa zao no anjaranao, zao no avinao. Tandremo. Ny necromancie, io zany lay hoe za manana fifandraisana amin'ny maty, olona tahaka ny médium ihany zany, ka ho fahantaniko ny matiny momba anao. Avy amin'ny fanahy amin'ny devoly zany arak'izay fanambara teo. Ny astrologie, izay tsy mifanalavitra ihany koa amin'ny horoscope, tadio fa finoana izany. Inonao le zavatra ambara, arahanao sakatoavinao, zavatra ara-panahy zany, zay mametraka ny hoe miankina amin'ny fipetraky ny kintana sy ny volana, ny astra, ny anjaranao sy ny ho avinao, ary tsy azo ovana izany. Tandremo fa miseho amin'ny endrika moderna ankehitriny. Ankehitriny malaza reronan'ny olona andoavam-bola aza ny fampianarana samihafa ézotérique, resaka ésotérisme, zany hoe mampanantena fa hoentina amin'ny tontolo hafa, tsy mbola hitan'ny hafa ianao, ary misy mystera ampahafantarina anao ao. Tandremo fa fanahy satana ny ao ambadika ao. Sasany moa dia manao ny hoe hoentina any amin'ny tontolo hafa ianao fa dia ao banjinina, amin'ny alalany antsoina hoe hypnose, dia torana ianao, dia ohatrany toa mamita tontolo hafa. Mahita tontolo hafa ianao satria efa tsy mahatsiaro tena na ny feon'ny fieritreretanao azy, dia mora ny mampiditra ny fanahy hafa, fanahy maloto ao anatinao. Malaza koa ankehitriny ny fivavahana amin'ny anjely. Connais ton ange gardien, to fomba fiteny moa zany mon ange gardien, dia hoe fantaro izy le anjely mpiambina aminao, dia raiso namana izy, iankofo izy, resao matetika izy, dia miverina ny amin'ilay famaritana hoe le sampy zay rehetra mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra na anjely azy, fa nga ny anjely no hivavahana fa tsy Andriamanitra. Tandremo fa mamitaka sy miseho amin'ny endrika maro samihafa ny sampy dia satana izany. Fampitandremana fahatelo, tandremo fa misy loko manome fahefana ny sampy, misy loko manome fahefana ny sampy. Satana moa dia tia mampanantena zavatra marobe zay, ary io resaka fitiavana fahefana mihoatra ny tokony ho izy io foana ny fakapanahy. Io no mavoa antsika, io no navoan'ny anjely kerobimo, anjely no arian'Andriamanitra nome voninahitra azy, manana zay voninahitra sy fahefana, fa zao nitady voninahitra hitovy amin'Andriamanitra, nitady voninahitra mihoatra no Andriamanitra aza, ka dia nazeran'Andriamanitra tetỳ an-tany. Izany no mahatonga ny satana, fa tsy namorona satana velively akory Andriamanitra. Dia noho izay resaka fahefana zay dia mampanantena fahefana satana, ary omeny fahefana tokoa saingy zay fahefana tiany ihany no menanao, ary nandray fahefana manao ratsy azy mba ho miaramilany ianao. Fa tandremo, tsy ho azonao mora foana izany fahefana avy amin'ny satana izany, fa tsy maintsy mandoalika aminy ianao, tsy maintsy miakohaka aminy ianao, mba tsy lazana hoe tsy maintsy sovaliny ianao. Tadio fa rehefa naka fanahy Jesosy aza satana tany anefitra, dia noentiny tamin'ny toerana ambonimbony, dia nataony matazana izao rehetra izao, dia nitambatambazany hoe izao rehetra izao dia omeko anao raha miankohaka. Zay nitady avin'ny satana ao ambadika, misy zavatra omenanao tokoa satria nitady anao, fa mbola mafy sy sarotra lavitra ny zavatra takiny aminao mifanaraka amin'iny, aoka hiankohaka amiko ianao. Tandremo, Jesosy moa fantatsika, ho Jesosy namaly tsotra, mandeha any ianao satana, fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao ihany
no ianko ho fanao, izy ihany no tompoinao. Rehefa tsy mahay tenin'Andriamanitra tokoa isika, rehefa tsy tena mazoto mihaino ny tenin'Andriamanitra isika, dia mora ahazony izany fakapana ratsy sy izany fitaka izany. Ka tandremo ny fitiavana fahefana mihoatra ny tokony ho izy. Ary Satana dia miezaka amin'ny fomba rehetra, miezaka amin'ny fomba moderna mba hamaliana io etaetantsika mitady fahefana eo. Efa tsy vitsy ny dessin animé, tsy izy rehetra kosa no mitaiza ny ankizy hoe mitady pouvoir, mitady pouvoir. Dia ilay izay mahana pouvoir no héros. Ny film alefa amin'ny tanora betsaka no hoe mitaiza ny olona mba hanana pouvoir surnaturel. Izay no avahana. Tandremo fa Satana ny eo ambadika izany. Fampitandremana faefatra. Tandremo fa manandevo ny fanahintsika anie. Ity sampy ity. Zay ahatonga antsika ho andevony, zay ny tanjony. Ary averiko tsara fa fifandraisana ara-panahy zany resaka sampy zany. Tandremo mantsy ilay izy dia bangona amin'ny hoe zany mihitsy anie ny kolotsaina malagasy, zany ny ainan'ny Ntaolo, tsy voatery malagasy. Misy koa ny kolotsaina amerikana, kolotsaina alemana, kolotsaina indonésiana. Fa tsy amin'ny maha-kolotsaina azy, fa raha mbola resaka ara-panahy toy izany, zay mitondra anao ho any amin'ny sampy, zay mampisaraka anao amin'Andriamanitra. Tandremo, tandremo. Ary raha tsorina dia tena fivavahana ankeny ny fiarahana amin'ny sampy. Tena mitaky anao hanaja mihoatra lavitra noho izay ataontsika ty am-piangonana. Ny toerana izay heveriny fa misy ilay fahamasinana, indrindra moa fandoany, dia tsy azonao hidirana foana amin'izay itiavanao azy. Ankoatrany hoe tsy maintsy esorina ny kapanao, ny fomba fidiranao, dia tsy maintsy ajainao fatratra izay toromarika rehetra. Tsy maintsy vanginao matetika izany toerana izany. Tsy maintsy manao fanatitra ianao rehefa tongany, na ho sakafo, na ho vola, na ho biby. Tsy maintsy arahanao ny toromarika, misy rano alazaina fa tsy maintsy sotronao dia sotronao izany. Misy zavatra asaina tsy maintsy tazominao dia tsy maintsy tazominao izany. Na ho vakana, na ho rojo, na ho ranomanitra, na tapakazo. Ary tsy maintsy ajainao araka izany. Rehefa miakatra grady ianao, fa miakatra koa ny fangatahanao. Io moa ilay hoe tsy mety afa-po fa rehefa mahazo an'izao dia tia azo an'izao indray. Dia efa tsy maintsy tonga amin'ny hoe ho avy ny fotoana, tsy maintsy asao amin'ny vocal ianao. Tarihana tsikelikely koa anao io resaka amin'ny maty na amin'ny fanahy amin'ny maty izay ambarako tiana, nefa fa fanahy amin'ny devoly ny ao ambadika eo. Ary izany mahatonga ny olona hoe hidiran'ny tromba, tsy tompony tena ntsony rehefa aveo fa fitao fanahy hafa no miditra ao aminy eo. Tsy sapantsony hoe to manimba ny tenany, manala baraka, mampiboridana, mampiteniteny foana. Zay ilay izy, satria mbola veriko ihany fifandraisana ara-panahy zany, fifandraisana amin'ny sampy izany. Dia mitaky ny anaovanao fanatitra. Ary rehefa ambonimbony ny fangatahanao dia matetika zaza, zany ny fanahy amin'ny devoly. Ny zaza no tiany ampijaliana. Ka mba anao fanaheny ihany zany hoe messe noire ataon'ny olona manan-karena mivavaka amin'ny sampy izany. Zaza no atao fanatitra, latsa-dra. Sanatria ny mivavaka amin'ny teny atao vetaveta natrehandrehetra eo aza alohan'ny hamonoana azy. Ary rehefa tonga ny fotoana dia ny zanaka ao mihitsy. Azagaga zany tsika raha maheno hoe mitombo zany zaza very zany. Fa avy amin'ny Satana ny eo ambadika izany ravana. Koa iaho hoe tandremo fa fifandraisana ara-panahy, fanandevozana ny fanahinao ny eo ambadika ny fifandraisana amin'ny sampy. Ary tsy sitraky ny tenin'Andriamanitra zany. Araka ny voalaza eo amin'ny Deutéronome toko 7:20, andeny ny 7 ka hatramin'ny 7:20. Aoka tsisy eo aminao izay mampandeny ny zanany lahy na ny zanany vavy amaky ny afo, na mpanao fakatovana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpanao ody, na milaza azo masim-bava, mpanady na manao azo tsindrin-javatra, fa avetavetana eo masoko zany ho Jehova. Ary rehefa tonga amin'ny fotoanan'i Jehova dia ho aringany miaraka amin'izany ianao. Tandremo. Fampitandremana fahadimy. Araka izany, ady ara-panahy ny ady atao amin'ny sampy, na ny ady atao amin'ny Satana. Ady ara-panahy. Fa tsy hoe za civilisé, za mahana diplôme, za besandry, dia zany no anoherako ny sampy izay Satana ny eo ambadika. Izy tsika ka no hoe ny herintsandritsika na ny heritsaitsika no anoheranao amin'ny devoly. Amin'ny devoly zany matanjaka zany.
mahery lavitra no isika zany, araka nefa fiteny hoe ny hery tsy mahaleo ny fanahy, ho iaho hoe fanahany ao ambadika ao, ka aoka tsy hoe andeha ho any amin'ny doany anao dia hiantsy ady, dia ho zimbazimbanao, ho dakadakanao, fa milaza aminao fa misy fanahany devoly ao, ka raha zay hery mbatanao seritra anao fotsiny tahaka izany dia azagaga no misy zavatra hiatra aminao. Mazana reny toerana anasinana, reny toerana heverina fa misy ny fahamasinana araka ny heverany azy reny, dia misy fadifady, misy dikany zany, ary saika mitovitovy mazana le fady, fa izany lay toromarika avy any amin'ny devoly. Araka ny ambarako anao, zavatra raha-panavy amin'ny devoly zany, ka aoka tsy ny hoe ianao mieritreritra hoe civilisé fa amin'izao taonjato vao zao mbola misy an'izany ihany, dia lasa ianao amin'ny herim-batanao fotsiny dia makahatra manimbazimba an'izany fady zany, azagaga tokoa raha miolaka amin'ny tendanao, vao iaho hoe manam-pahefana amin'ny devoly. Ka aoka tsy ny herin'ny vatanao fotsiny fa ady ara-panahy zany, tadio ny voro-mahery, fa men'Andriamanitra lesona amin'ny alalan'izany tsika. Ny voro-mahery dia tena mahery tokoa araka ny anarany, fa ahoana ny fomba andraisen'ny fahavalony na biby lava misy poziny zao azy, rofiny dia hoentiny miakatra ambony, ary rehefa hoentiny miakatra ambony any dia tady ho fanina, tsy mahalala inona ny tokony atao, eny izy manomboka mamono azy tsikelikely. Lesony zany ho antsika manao hoe aza mirefarefa ka hoe resaka rano fotsiny, resaka ratsaina fotsiny tondranao ny ady amin'ny fanahy, fa hoeto miakatra amin'ny tontolo ambony, hoeto miakatra ao amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra amin'ny tena atahorany zany satana zany, ary izy ihany no atahorany, ny anaran'i Jesosy Kristy ihany no atahorany zany fanahy ratsy zany, fa raha mbola zay zao sy anao tsy atahorana zany, ary fahavalo resy zany devoly zany rehefa Jesosy Kristy ny tononinao. Ka ho iaho hoe aoka ny fiadina ra-panahy, arak'izay voalaza amin'ny Korintianina faharoa toko 10:14 no hoentintsika miady. Raha nohitra an'izany ianao, tsy ny setrasetra amin'ny devoly any amin'ny tempoly izay misy azy no antsoin'Andriamanitra antsika, fa ny anohitra sy ny andositra azy. Ary ny Efesianina toko 5:20 dia milaza mahereza ao amin'ny tompo sy ny hery ny faherezany, hery ny tompo no hiadivanao amin'ny devoly. Tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba azonareo hifahatra amin'ny fanangolo amin'ny devoly. Fiadin'Andriamanitra no azonao maharesy ny devoly. Dia hoy aho mamarina amin'ny torohevitra ny tapany fahenina hoe raha izany no izy dia mila tapahana ny fifandraisana amin'ny sampy, mila tapahana amin'ny fifandraisana amin'ny sampy. Isika sy anao mety efa samy efa nandeha tany amin'ny dadarabe, tany amin'ny mpimasy avokoa. Ary iaho mantsanao hoe fifandraisana ara-panahy io, ka rehefa tantsika dia efa tsy maintsy misy mainmise ho ny teny frantsay, tsy maintsy efa manam-pahefana amintsika izy. Ka raha mety ilaza ary anao hoe tsy makany tsony azy zao, nefa mbola nitazominao ihany le zavatra nasainy nitehirizinao, apetraka ao ambanin'ny ondana, apetraka ao amin'ny toranam-baravarana, na vovoka na rano na tapakazo, na nasainy nividinao, dia tadio fa mbola manam-pahefana aminao izy. Toa mbola manakohaka ao amin'ny fetretanao ihany le toromarika nomeny fahiny, dia mbola mahazatra anao, dia mbola manam-pahefana aminao izy. Ary azagaga na dia makady am-piangohana azy ianao, toa tsy mety mahita fiadanam-po, toa tsy mety mahazo valim-bavaka, toa misy fanahy mahery manindry anao, matetika manofo ratsy ianao, efa fambara lozy zany, efa misy ady ara-panahy zany, manam-pahevitra, idio ny tranonao, mandoaly mivavaka, tena mifona amin'ny tompo tamin'izany nandehanantsika tany amin'ny sampy zany, ary tonony eo anatrehany mihitsy, tsy ho antsony ary tompo, ianao ihany ny tompo sy mpamonjy ahy. Azo ataoko no mampiantso mpanompon'Andriamanitra hanampy ianao amin'ny fanatanterahana amin'izany fanapahan-kevitra izany. Angatao ny fanahy masina, anoranao inona avy le zavatra mbola mitazonina, izay manjary mangeja anao, angoniny zany, arina, nadorana azy. Atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Fa manam-pahefana amin'izany isika araka rehefa nambara atao amin'ny Marka toko 5:20, andininy 7:20 tao. Ny famantarana araka izay mino dia amoaka demonia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aoka ianao mihitsy no nanapa-kevitra
fa tsy hoe raha nisy mpanompon'Andriamanitra tonga aza tany an-tranonao dia mety nadio tokoa ny trano, fa ianao rehefa avy eo tsy manara-dian'Andriamanitra. Hoy ny voalaza ny Jesosy filazantsaraka amin'ny Matio hoe hitany Satana ozy ao hoe Satana ao dia fanahy mahery zany, malala ny zavatra rehetra zany. Hitany fa madio ny trano ozy, fa ianao tsy napiditra ny fanahy masina izay atahorana. Ino no nataony? Miverina izy avy firy eny, avy fitoeny ray ny hery ny verina eo, ary tezitra aminao mihitsy izy satria miseho mandroaka azy ianao. Nefa ianao kay mbola tsy mahafoy azy, kay ianao mbola tsy ndakan'Andriamanitra, tsy manara-dian'Andriamanitra. Mafimafy kokoa ny fijaliana manjoa anao. Sahi manapa-kevitra fa manampy anao amin'izany ny tompo. Ary betsaka nefa ny olona vavolombelona natao amin'ny tompo toy izany. Na dia ao amin'ny soratra masina azy, zareo ny asan'ny apôstôly, fa rehefa nitory ny filazantsara ny apôstôly, nisy hatramin'ny mpomasy no ny bebaka dia niala tamin'ny fiainany taloha ka nanara-dian'Andriamanitra. Raha vakinao ny asan'ny apôstôly toko 7:20 amin'ny 7:20, maro ny mpanao ody no nanangona ny bokiny. Anao le boky fampiasainy amin'ilay fanaovany an'ilay fanasitrahana sy fitazana, nanangona ny bokiny ka nandoro azy teo mason'ny olona rehetra. Ry havana, tandremo ny sampy, fa io no amitahany Satana antsika, io no anandevozany antsika. Tandremo ny fitiavana fahefana tafahoatra. Mila fanafahana ianao raha mbola voagejany zany. Hoy ny tenin'Andriamanitra, izao no miseho ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asa amin'ny devoly. Fa raha ny zanaka no afaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Ny sitrapon'Andriamanitra izay nambara tamintsika teo dia milaza mazava, tsy misy iombonany mazava sy ny aizina. Ianao ihany no hamitaka amin'ny tenanao raha mbola mitazona sampy ianao nefa makaty am-piangonana. Fa tsy misy iombonany zany, tsy misy ikambanana amin'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy. Koa matokian'Andriamanitra, toero ny devoly dia handositra anao izy. Amen.